basketball miditra ao amin'ny andro fahaefatra ny fedinany tompon-dakan'ny ligna lamanga eo amin'ny ty fananty ho an'ny sokaty zandriny zay ho an'ny latsaky ny 20 taona moa zany 20 taona 4 taona lazy vavy io ka dia hofitina aminao anatin'ity fanadidiny ity ny vokatra zay andro fahaefatra izay. Andro fahaefatra eo amin'ny fedinany tompon-dakan'ny ligna lamanga amin'ny taranja basketball nomontsan'ny AMPB manao akanjo manga amin'ny sary, ny ACA manao akanjo mavo. 7 no 5 no isan'ny sarahan'ny rotota. Toy ny nanao fanazara-tena fotsiny teto ny AMPB tamin'ity fihaonana ity zay azo lazaina fa dia efa matitra tanteraka ny fiarahana eny ambony kianja raha ho an'ny ekipan'ny AMPB. Na izany aza dia niezaka nanohatra sy nandrafitra fanafiana ihany ny ACA kanefa dia hita ho nanatombo teo amin'ny lafin'ny tanjaka sy ny lafin'ny teknika ny AMPB tamin'ity fihaonana ity. Toy izao ary ireo vokatra hafa nandritra izay andro fahaefatra notanterahana omaly tezay mikianjan'ny Mahamasina izay. Eo amin'ny U14 zazavavy ny asa nandresy ny JCBA tamin'ny 9:30. U14 zazalahy ny BCSM nandresy ny SBC tamin'ny isa 2:50 no 2:50. PCR nandresy ny asa faharoa tamin'ny isa 5:30 no 5:20. Teo amin'ny latsaky ny 19 taona zazavavy U16 kosa indray dia ny Lucadro dia niondrika nanolona ny ACA 4:20 no 20 ary ny CFA Akamaso dia nandresy ny Kosfa tamin'ny isa 5:20 no 4:20 ary ny JCBA dia nandresy ny BBCA Foz tamin'ny isa 2:70 no 2. Latsaky ny 19 taona ho an'ny sokajy zazalahy kosa indray dia ny FBC niondrika nanolona ny TSBB tamin'ny isa 4:20 no 30. Ny Dream Team dia nandresy mazava ny BBC House tamin'ny isa 7:30 no 20. Ho an'ny vokatra teo amin'ny latsaky ny 20 taona kosa indray dia ny BCR nandresy ny AMPB tamin'ny isa 4:20 no 7:50. Ny MPTOL nandresy ny Stade Olympique de Lemirina 7:70 no 20 ary ny RNDB dia niondrika nanolona ny AKBB tamin'ny isa 8:50 no 2:30.